Voilà, miresaka zany tsika asianao ia taminao teo hoe inona ny antsoina hoe intelligence artificielle zay teknôlôjia rehetrarehetra, zany hoe fitaovana rehetrarehetra izay ankehitriny moa efa tena presque an-javatra ampiasaina raha aty andafy aty ampitan-dranomasina aty zao presque an-javatra ataontsika hoe tsy rehetra hatramin'ny robot ampiasaintsika ao an-trano, manadio trano, ny amin'ny telefaonina rehetra ampiasaina dia intelligence artificielle miasa ao anatin'izany. Ny dikany teknôlôjia izay afaka manao ny zavatra vitan'ny olombelona, afaka misaina, manomana, na hoe miplanifie zavatra, afaka mamorona, micréer, manao créativité amin'ny zavatra mihitsy izay ilay intelligence artificielle izay. Ahoana moa zany ny fiasan'io intelligence artificielle io? Tena hoe izay fomba hatakarantsika tsotra be azy mihitsy ny zavatra tenenintsika, izay hatakarako tsotra be azy ny izarako azy aminao. Dia misy ny antsoina hoe data center any amin'izay tsy fantatritsika virtuel any izay fitobian'ny information na ny hoe zavatra fantatra rehetra eto ambonin'ny tany, isaky ny hoe manao publication ny zavatra ao amin'ny Facebook ianao, amin'ny Insta, ao amin'izay zavatra rehetra ampiasainao, izay olona rehetra manao publication amin'ity internet ity dia ny dikany makany amin'izany data center zany ny information rehetrarehetra, dia io information io no alain'ilay intelligence artificielle efa programmena amina algorithme samihafa zany, izay le omeny antsika rehefa injay fa miklique zavatra tsika hoe mitady zavatra tsika. Dia ny dikany io IA io zany, intelligence artificielle io dia manome antsika ao anatin'ny fotoana fohy, tena ao anatina segondra kely ny zavatra tadiavintsika, ary ny tena lalina amin'ity raha ty koa moa havako dia omeny antsika araka ny fahafantarany atsika, tena hoe personnaliseny aminao mihitsy izay zavatra efa fantany ohatry ny ahoana zany, fantany amin'ny ahoana moa, tsy hoe misy magie zany fa ao anatin' le zavatra efa fantany. Raha za manokana zany zao ohatra hoe mitady document ao amin'io IA io mombana sujet anankiray dia efa fantany ny auteur na hoe ny mpanoratra lalàny izay no alefany ao anatin'izay valiteny soratako eo. Izay ny fomba fiasany. Resantsika tsara izay rehefa avy eo hoe andao indray tsika asianao aloha isaina an'ilay hoe fa iza moa ny fanamasina. Ny tanjontsika amin'ity androany ity dia isaina tsara hoe iza tsara moa zany no mitondra ny fiainantsika, ny intelligence artificielle ve sa ny fanamasina? Iza no mitondra ny volant ny fiainantsika? Iza moa zany ty fanamasina ity? Ny fanamasina raha avako dia tenenin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 1:12 zao andininy faharoa hoe ny fanahin'i Jehova hitoetra eo aminy. Ohatry ny ahoana izay fanahin'i Jehova izay? Fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina, ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana, ny fanahin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Io ilay fanamasina io fanahin'Andriamanitra io no mipetraka tao anatin'i Jesosy rehefa miteny an'ilay faminaninana Isaia any amin'ny Isaia 1:20 faminaninany amin'ny Mesia hoe ny fanahin'i Jehova tompo no ato amiko, dia mandeha hitory ny teny somafaly sonina fahatelo ao anatin'ny telo izay iray izay inoantsika asianao. Persona fahatelo ao anatin'ny telo izay iray inoantsika. Ny fanamasina no nitoetra tao anatin'i Jesosy tamin'izy tetỳ ambonin'ny tany. Dia nampanantenan'i Jesosy atsika io fanamasina io ary dia efa teneniny amintsika tsara. Na teneniny tamin'ny mpianany moa zany any amin'ny Jaona 4:12 hoe io fanahy io izy zao izy angataka amin'iray ary izy anome anareo mpananatra. Izay ilay fanamasina zany. Misaina tsara hatrantsika hoe iza no mitondra amin'ny fiainantsika, ohatry ny ahoana moa zany ty fanamasina ity? Iza io fanamasina io? Mpananatra izy ny tompo izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay.
mpananatra hafa, le teny hoe hafa amin'ny le teny grika hoe hafa, rehefa jerena io teny hoe hafa io de tena hoe mitovy karazana, zay le antsona azy de lazaina hoe mpanampy, mpampahery, solovava, fanahy fahamarinana. De lazainy tompo tsara hoe tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany, fa nareo izy no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Zany hoe ny fanahy masina zany, rehefa nandray an Jesosy mpino anankiray, lasa kristianina izy de lasa mitoetra ao anatin'ny mpino, mipetraka, midemeure, monina, manorim-ponenana ao anatin'ny mpino, araky ny Korintiana voalohany toko 7, toko 9 sy ny Korintiana faharoa toko 9, 1 Corinthiens 3:16, 6:19 de 2 Corinthiens 6:16, samy miteny avokoa zany tenin'Andriamanitra zany hoe tempolin'Andriamanitra isika, tempolin'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra eto ambonin'ny tany no tempolin'Andriamanitra, fa ny olona toy ihany tsika asianao zany. Somary tapaka kely izy teo de averiko zaraina aminao hoy tsika asianao hoe ny fanahy masina de Andriamanitra mitoetra ao anatintsika, mitoetra ao anatintsika. Ao amin'ny Ezekiel ao toko 9:17-20, ahitantsika hoe fa inona moa ny asan'ny fanahy masina? Inona ny asan'ny fanahy masina? Ny asan'ny fanahy masina voalohany lazaintsika de araka ny hitantsika amin'ny Ezekiel 36:27, milaza hoe ny fanahiko ny tompo no ataoko ao anatinareo, ka tonga nareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Indrika ny asan'ny fanahyn'Andriamanitra, raha napetraka Andriamanitra ty anatintsika zany ny fanahy de ny tanjon'Andriamanitra de ny ahatonga ny mpino tsika asianao zany afaka saotra tompoko. Hoy zany taminao hoe ny asan'ny fanahy masin'Andriamanitra de araka ny Ezekiel toko 9:17-20, ny asany de ny ahatonga atsika asianao olona afaka maka-to tanteraka an'Andriamanitra, vokatry ny fitiavantsika azy. Indrika important be le resaka hoe misy fifandraisanam-po tian'Andriamanitra hiaviana, ka zay nametrahana ny fanahy masina ty anatintsika. Tsy hoe fotsiny hoe ho force ty anatintsika fotsiny de atonga atsika ohatrany hoe bouton afaka pitserina de manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa lasa mampiavana le asa-pamonjena nataon'i Jesosy tety ambony tany zany, nampiavana atsika tamin'Andriamanitra izy de lasa misy an'izay fihavanana manokan'izay, fifandraisana manokan'izay tsika sy tenan'ny tompo hoe io fanahy masina io mampidina ny fitiavan'Andriamanitra aty anatintsika, mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika. De rehefa tian'Andriamanitra tsika de satria fantatritsika ny fitiavan'Andriamanitra tsika, hoy ny Jaona voalohany toko 4:7-20 hoe sika ty satria izy efa ty atsika taloha. Rehefa azotsika ilay sakrifisy, ilay fitiavana farany goavana nasehon'Andriamanitra tsika atao amin'i Jesosy de lasa ty azy tsika, zay le asan'ny fanahyn'Andriamanitra ao anatintsika, de lasa teanao ny sitrapontsika. De zay le tenenin'ny tompo amin'ny Jaona toko 4:17-20 hoe rehefa raha tian'i Jesosy tsika de mitandrina ny didiny de manorim-ponenana ty amintsika ao anatin'ny fotsika mihitsy Andriamanitra. Ny asan'ny fanahy masina de tenenin'ny tompo ihany koa ao amin'ny Jaona toko 4:20 ao. Vakiko aminao ny verset 8 sy ny verset 13 et 14 milaza hoe raha tonga ny fanahy masina de hampiaiky an'izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fanahy masina zany ny asany de ahatonga ny olona any anatiny intelligence artificielle tsika zay raisonnement be no ao anatiny de zava-dehibe mihitsy ny ahafahantsika manindry tsara hoe
fanahy ny fahamarinana hitari-dalanantsika ho amin'ny marina rehetra ny fanamasina izay tsy hanana ny zavatra créé eto ambonin'ny tany mihitsy izay. Andriamanitra ihany mantsy no mirevele ny tenany. Ary ny fanamasina dia mampiaiky antsika an'izay, ny fahamarinana mahatonga antsika hisaina ny fitsarana. Izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra ho ny tenan'ny Tompo fa tsy hiteny ho azy izy. Fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy hoy ny Tompo no ankalaza an' Jesosy izy zany, andray avy amin'izay an' Jesosy izy dia hanambarany izany amintsika. Midikany ny asan'ny fanamasina dia mitondra ny mpino hanandratra an' Jesosy. Hanandratra an' Jesosy, hanome voninahitra an' Jesosy. Dia tsika manahaka azy. Hoy ny Romanina 9:7-20. Ao amin'ny Jaona 1:2-4 dia lazaina tsara hoe tokony manaraka, lasy vakiko aminao izay tenan'ny Tompo izay Jaona 1 an Jesosy ao anatin'izay. Izay milaza fa mitoetra ao amin'i Jesosy izy dia tsy maintsy mandeha toy ny nandehanany koa. Tsika senao zany, andeha ataoko hoe misy an'izay obligation. Tsy obligation any amin'le fanerena amin'ny legalisme akory zany. Fa vokatry ilay fahalalantsika n'Andriamanitra dia mila mandeha arak'izay nandehanan'i Jesosy tsika. Dia mihamanaraka an' Jesosy dia ny asan'ny fanamasina dia mahatonga ilay toetra an' Jesosy mehita ity amintsika. Satria midikany hoe nandray an' Jesosy nge tsika dia nandray ny vo, nandray an'le maha-Andriamanitra, le ADN n'Andriamanitra mihitsy zany ny tonga aty anatintsika. Dia ny fanamasina no mampivoaka an'ilay karakteristika n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia hitantsika ao amin'ny Galatiana 5:2-2 moa izay hoe ny vokatry ny fanahy dia ilay toetra an' Jesosy. Inona koa ny asan'ny fanamasina? Hitantsika ao amin'ny Efesiana 1 vakiko aminao ngeny 7:17-4 hoe ao aminy koa nareo izy rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo, eny ao aminy koa nareo rehefa nino no nasiana tombo-kasety amin'ny fanamasina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalaina ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Indika ny asan'ity fanamasina ity zany raha avako dia mampitodika antsika hisaina zavatra éternel. Tsy hoe ny zavatra eto ambonin'ny tany fotsiny, fa hisaina hoe moa tsika senao ty manana lova ka ny fanamasina no santatry io lova io dia mampisaina antsika ny mandrakizay. Dia mampatsiahy antsika hoe inona ny raison d'être antsika eto ambonin'ny tany. Ny raison d'être antsika eto raha avako tsy no hotahian'Andriamanitra, tsy ny hanao la vie eto ambonin'ny tany eto, fa no fiderana ny voninahitra Andriamanitra. Izay no antom-pisiantsika eto ambonin'ny tany. Ahoana moa ny fomba fiasan'io fanamasina io ao anatintsika? Ny fomba fiasan'ny fanamasina ao anatintsika afaka fitiantsika kely amin'ny ao amin'ny texte ao amin'ny Romanina 9:9 ao. Ny 2-3 zay ngeny vakintsika aloha hoe Romanina 9:9 zao ny soratra ao hoe fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahinaina no nahafaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Atao anatintsika senao zany misy principe ny péché, misy zavatra hoe voaterakitsika dia manoty dia mandeha amin'izay logika be, mandeha tahaka ny hoe andevon'izay fotsiny izao tsika. Fa rehefa nandray an' Jesosy, tafiditra ao amin'i Jesosy tsika, dia ilay misy principe vaovao, dia ilay fanamasina no mitondra an'izay. Fa izay tsy hainy lalàna hoy izy satria ny nofo nalemy azy, dia vita n'Andriamanitra tamin'izy naniraka an'izany nanaka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hahatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Ny fomba iasan'ity fanamasina ity zany ao anatintsika dia miasa izy
mba hatonga antsika senao hahatanteraka n'le fahamarinana taky ny lalàna. Ny dikany manosika atsika le fanahy masina, zay le hoe mandehana amin'ny fanahy, zay choix atsika, choix volontaire ataotsika, safidy mazava ataotsika zany aty anatsika aty hoe za andeha amin'ny fanahy, satria efa ao anatytsika zay fanahy masina zay. Avahantsika aloha fa samihafa ny fanahy masina ao anatytsika sy ny fanahintsika. Ny fanahintsika no hitoera ny fanahy masina. Asa razonao zany, tsy mitovy akory rehefa miteny hoe fanahy de fanahy, fa fanahintsika sy ny fanahy masina tsy mitovy. Fa ny fanahintsika hipetrahan'ny fanahy masina notre esprit, no hipetrahan'ny Saint-Esprit. De miasa ao anatytsika zany manatanjaka atsika ka rehefa ny volonté atsika mandeha ny situation anankiray zany de ny fanahy masina manolotsaina atsika hoe misafidiana n'ity fiainana ity. Ka rehefa miaino an'izay tsika amin'ny volonté atsika, efa manana an'izay capacité zay tsika hoe i-choisir, isafidy hoe ty zay tarihan'ny fanahy masina no ataoko. De zay de lasa manao ny sitrapon'Andriamanitra isika. Bon. Any amin'ny andininy 17 hatramin'ny 19 amin'ny Romanina 9 de zao ny tenan'ny Tompo hoe raha velo laraka ny nofonareo de tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no hamonoanareo ny asan'ny tena de ho velo ianareo. Fa zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahy-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray nareo, fa nandray ny fanahiny zanak'anatsangana zay antsointsika hoe Aba ray io. Ny fanahy de miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ahoana ny fomba fiasan'io, ny fomba iasan'io fanahy masina io aty anatintsika? Ny fanahy masina raha avako de mitaona atsika hiaina feno ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Ho tadiditsika ny identité atsika, fanahy masina mampatsiahy atsika an'izany. Ho tadiditsika hoe relation vivante nge kay le miaraka amin'Andriamanitra, de mitaona hiaina an'izay valeur, zay standard, zay référence hoe zanak'Andriamanitra ianao de afaka miantso an'Andriamanitra hoe Aba ray io. Hitanao, important be mihitsy zay teboko zay hoe tsy nandray fanahy-pahandevozantsika ho amina tahotra, fa nandray ny fanahiny zanak'anatsangana izay antsointsika hoe Aba ray io. Azonao tsaina moa fa zany nge ny tian'Andriamanitra. Hitanao ny dikan'izany hoe Aba ray io, tahaka ny miantso hoe Dado. Tian'Andriamanitra isika hiantso azy, tsy hoe azafady, tsy resaka hoe vulgarité, hoe atsotsoana dada, tsy tsy ny anambanina n'Andriamanitra zany fa le fo, le fifandraisana. Tiako tsy pihana aminao tsara zay fifandraisana zay. Fandrao adinitsika le izy rehefa mandeha ny intelligence artificielle. Fa tena am'le Andriamanitra nge le ifandraisana raha avako hoe mitaona atsika hiaina feno ny mahazanak'Andriamanitra atsika. De zao raha avako. Aza dinoina fa eto amin'ny tany miady tsika senao. Eo amin'ny tany miady tsika. Mila tsy adinotsika mihitsy zany. Mazana be mihitsy, matetika be mihitsy rehefa miresaka aminao de mampatsiahy an'izay, satria mampatsiahy ny tena kokoa fa indraindray adinidinitsika. Fa ny Tompo tena mampatsiahy antsika tsara fa tsy mitolona amin'ny nofo aman-dratsika hainao loatra. Fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamazinana izao de amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Efesianina 4:12 zany. Hitanao, manana fahavalontsika devoly zay, miaraka amin'ny anjely, izay mampiasa an'izao tontolo zao, satria andrina an'izao tontolo zao, io devoly io. Ny zavatra tiany atao araka ny efa notenenin Jesosy amintsika amin'ny Jaona 10:10, te handavo atsika nge izy, le fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, te ampienjera atsika, te handavo atsika mangalatra, mamono, mandringana, zany ny tedaviny, hoy ny tenan Jesosy. Ny fomba fiasany mamitaka izy hoay mamitaka ny fahavalo. Tena ny tompontsika ao amin'ny Apokalipsy 2:20 zany hoe nazera lay dragona, lay menarana ela zay atao hoe devoly sy satana, zay mamitaka izao tontolo zao.
mamitaka izy ahoana zany ny ataony, mpanao dika mitovy angeny de vola ry ataony contrefaçon, pirateny daholo ny zavatra rehetra any amin'ny côté an'Andriamanitra mba hahatonga antsika senao tsy hahafantatra le vrai, tsy hahafantatra ny tena izy, pirateny daholo. Raha manjingitsika zay amporisihako anao fa tsy afaky ny hamaky ray manontolo tsika hoe vakinao nge ny Apokalipsy 7:20 Apokalipsy 7:20 milaza ny amin'ireo bibidia anankiroa izay miaraka amin'ny dragona. Rehefa diniana tsara io faminaniana ny amin'ny ary amin'ny grande tribulation fahoriana lehibe ary ny zavatra ambarany Apokalipsy 7:20 io. Fa rehefa jerentsika le sary de ty devoly ty ange tena hoe te-hakatahaka an'Andriamanitra mihitsy misy an'io bibidia anankiroa io aseho an'ny tompo atsika, misy an'le dragona, io zany zao le dragona, satana zay, tahaka ny hoe satana zany no contrefaçon an'Andriamanitra, piratage-n'Andriamanitra satana. Le bibidia voalohany ao anatin'ny Apokalipsy 13 io misy bibidia voalohany de misy hitatsika le sarin'le izy hoe misy ohatrany hoe naratra le izy de efa saiky misy trasiny hoe naratra io bibidia voalohany io, motsy fakana tahaka mihitsy an'ilay Kristy atsika zay nomboana tamin'ny hazo fijaliana, mitazona ny olatra ny amin'ny tanany, le antikristy, le bibidia voalohany manohatra piratin'ny Kristy. Ary lazaiko anao fa misy piratin'ny fanamasina de le bibidia faharoa mpaminany sandoka io, le mpaminany sandoka izay mampiankohaka ny olona manoloana le bibidia voalohany, de le bibidia voalohany mampiankohaka zavatra ohatran'izay. Ka mila jerenao zany fa tiako atao anaty fonoteny kely ao anatin'ity resakitsika ty, anehoako aminao hoe tena mamitaka ny devoly manao dika mitovy izy fara trinité Andriamanitra de izy koa manao dika mitovy am'izay, ka sao latsika senao voafitaka amin'ny mety ho dika mitovy ny fanamasina izay ataony devoly. Andao hoe andrositsika mila sy fantaritsika tsara hoe fa inona moa ny fototry ny fahotany olombelona, inona ny fototry ny fahotany olombelona, inona ny namitany devoly, fa tsy mivoana mihitsy ange fa mitovy foana ny fomba fiasany hatrany amin'ny bokin'ny Genesis ka hatramin'izao vanim-potoana iainantsika senao zao. Ny fototry ny fahotany olombelona hitantsika any amin'ny Genesis 3 nefa vakitsika ny zavatra niseho amin'ny 4 hatramin'ny 9 hoy ny menarana tamindra vehivavy hoe ny devoly io zany tsy ho faty ange nareo tsy ho faty zany nareo, fa fantatra Andriamanitra fa na amin'izay andro hinananareo azy de ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra nareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo matsiritra ampahendry de nanotazana ny voniny ka ny hinanany ary nomeny koa ny vadiny ka de ny hinana izy. Zay le fahotana. Enao aza distrait, aza variana amin'ny resa-pony enao hoe po mahony zany sa poara sa inona ara le voankazo, tsy zany ny important sakaiza. Ny important de mahafantatra ny stratégie ny fahavalo, tsy miovatra amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Ny fototry ny fahotany olombelona te ho indépendant ny olombelona, te ho indépendant, te havita tena, te hanam-pahendrena, ahafantatra ny tsara sy ny ratsy tsy misy olona midikte anazy fa izy no mahita azy. Tadinao tsara zay tenenitsika senao zay fa zava-dehibe, te havita tena, hanam-pahendrena, ahafantatra ny tsara sy ny ratsy araka zay eritreretiny. Zay mihitsy nefa le zavatra notenenin'ny tompo aza hoanina io. Satria ahoana? Satria tian'Andriamanitra hidépendre aminy fen'ny olombelona.
Eo zany tsika asianao, hitanao tsara teo amin'le texte atsika teo rehefa nijery an'le izy i Eva dia nahita hoe azo mahatsiriritra hampahendry izy zany attention mila vahatsika tsara ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahendren'ny olombelona. Any amin'ny Jakoba 4:4, Jakoba 4:4 andiny 4 sy 5 misy an'ity teny somary mafaitra ity. Zao tsara ny tenin'ny Tompo, Jakoba 4 verset 4 et 5, ary mpisitaka mpijangajanga ho izy. Tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Koa na iza teo sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Ary ataonareo va fa miteny foana ny soratra masina, ny fanahy izay nampitoeriny ato anatintsika dia iriny amin'ny fahasarom-piaro. Enao zany. Le fanahy napetrak'Andriamanitra ato anatintsika dia mampajaloa an'Andriamanitra. Tsy any amin'ilay jalousie ratsy tarehy fa mahasaro-piaro an'Andriamanitra hoe non tsy hafangaro amin'ny zavatra hafa ilay izy. Raha fitinina zany dia izao hoe mandrafy an'Andriamanitra mandrafy an'Andriamanitra ny fahendrena rehetra itokisantsika nefa tsy te halala an'Andriamanitra. Mandrafy an'Andriamanitra ny fahendrena rehetra itokisantsika nefa tsy te halala an'Andriamanitra. Tsy mikonsidere ny fahendren'Andriamanitra. Ny fahendren'Andriamanitra izay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, izay teneniny any amin'ny Kolosiana 2:2-5, Kristy no iraketany rakitra ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahalalana. Rakitra ny fahalalana sy ny fahendrena rehetra, Kristy no iraketan'izany. Ny antsoina hoe tena fiainana kristianina raha avako dia miaina amin'ny finoanan'Andriamanitra. Le fiainana andavanandro mihitsy zany, miaina amin'ny finoanan'Andriamanitra. Haitsika loatra le tenin'ny Tompo amin'ny ohabolana 3 ao, le 5-7 aokany ovakitsika hoy ny teny hoe matokia an' Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Aza manao anao endry matahoran' Jehova ka mifadin-dratsy. Ndikan'izany, ndikan'le hoe miaina ny fiainantsika, le tena fiainana kristianina miaina amin'ny finoanan'Andriamanitra, dia ny fiainantsika ray manontolo miankina amin'Andriamanitra. Matoky an'Andriamanitra satria ny teny-dra teo any amin'ny Hébreux 1:10 milaza hoe tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra ratsy amin'ny finoana. Avahantsika senao tsara, ny finoana sy ny raisonnement, ny fisainana, tena mila misaina voamino, fa kanefa misy fotoana manohatra. Misy fotoana mila tandremantsika senao tsara zany fa mety manohatra ny finoantsika ny zavatra fantatritsika. Na misy zavatra manaka anao. Andao ny antsika senao hijery ohatra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao fisainan'Andriamanitra sa fisainan'ny olombelona ary no ampiasaina. Fisainan'Andriamanitra sa ny fisainan'ny IA. Taontsika senao hiverina any amin'ny testamenta taloha aka ohatra ny nga Joshua mitarika ny zanak'Israely aka amin'ny tany Kanaantsika. Bokin'ny Joshua zany zao nijerena, fitiniko aminao fotsiny ilay izy fa tiako saininao. Eritrereto ange hoe andeha aka amin'ny tany Kanaana zareo, dia saino zany hoe manome plan Andriamanitra, zao ny atao. Fa andao asaina verifier le IA, le plan d'attaque nomen'Andriamanitra hoe mety ve. Andao jerena. Manomboka ary amin'ny Joshua 3:7 raha jerentsika le plan, inona ny zavatra, inona ny plan d'attaque ny tenenin'Andriamanitra raha anao conquête le Kanana. Ny tenenin'Andriamanitra hoe andao nareo miampita n'io Jordana io. Ny ranobe an Jordana nefa tamin'io
ndrano be an'io Jourdain io tamin'io tena hoe feno be. Tena lazaiko anao fa tsy raisonnable mihitsy no hiampitan'io amin'le vanim-potoana satria vanim-potoana normalement zany io renirano Jourdain io andehanana tongotra fa tamin'io fotoana io tsy possible mihitsy hoe andehanana tongotra le rano hoe traversena amin'ny tongotra. De nefa amin'io mihitsy ny fotoana tenenin'Andriamanitra hoe mandeha nareo. Tafepita Soamatsara ary zareo. Mandeha indray le toko manaraka ao anatin'io Josoary amin'ny toko 5 raha tsy diso zay. Tenenin'Andriamanitra indray zareo efa tafepita any amin'ny camp any ennemi angery zareo tamin'io efa tafepita any amin'ny camp any ennemi de asain'Andriamanitra foraina. Atao circoncision daholo ny lehilahy rehetrarehetra. Fantatrao moa ny dikan'izany tonga de vulnérable tanteraka eo anatrehan'ny fahavalo. De nefa mijanona herinandro eo ny fahavalo ery ny olona tokony ho tafiany ery mahatazana andry zareo tsara. Mandeha indray alefa ny stratégie akana ny mandan'ny Jéricho satria Jéricho le tanàna voalohany mila andehanana. Ny stratégie mandeha de ity hoe miodidina an'le manda 7 fois hony sans rien dire mandeha. De amin'ny 7e fois mikikika de mitombo mamely tsara le zavatra manao hika be sy miteny mafy sy manapoaka le zavatra samihafa le inona zany tsoka ny anjomara etsetra. De manantenana reo fa hirodana le manda amin'io. Eritreretinao nge zany zavatra tenenin'Andriamanitra zany fa raha zany ny anontaniana tsotra be ny raisonnement tsotra be de lazaiko anao fa zany antsoina hoe adalàna mihoapapana. Fa ohatran'ny adalàna mihoapapana mihitsy ange ty finoanan'Andriamanitra ty sakaizy misy tenin'ny tompo zay ary moa amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany 7:20 hatramin'ny 5:20 hoy Paolo milaza azy hoe zahay kosa ozy mitory an'i Kristy voaombo amin'ny hazo fijaliana fa tafitoinana amin'ny jiosy ary fahadalàna amin'ny jentilisa fa amin'izay vao antso kosa na jiosy na jentilisa de Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalàn'Andriamanitra de endry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Andao toizantsika ihany ny resaka. Toizantsika indray any amin'ny Josoa toko 7 indray tsika zao ny miodina. Nandresy ry zareo tena resy tokoa le Jéricho. Mandaitra le finoanan'Andriamanitra. Rehefa tonga le nakan'le tany manaraka mahavariana moa fa ohatrany hoe artificial intelligence zany fa tanàna hoe le izy zay le tanàna manaraka. Josoa ihany mitarika an zareo. Anontaniana zany ny intelligence artificielle hoe ahoana ny plan d'attaque. Nahita plan d'attaque mihitsy andry Josoa sakaiza. Ok, ohatrany efa fatao amin'ny data center hoe rehefa hiatake de safoina aloha ny tany. Ok, safoina ny tany. De niverina avy tany ny mpisafy tany de milaza hoe 3:00, 4:00 na 3:00 io de efa mety. Ok, ozy izy Josoa nalefa tokoa fa inona no nitranga ho ianao afabaraka fa nandositra teo anatrehan'ny le ponina tao airy zareo ary indrisy fa nisy 9 be zao maty. Teny tomany be mihitsy Josoa. Ora afako. Ny olana Josoa tamin'io niankina tamin'ny fahalalana izy. Fa tsy niankina tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha mba nanontany an'Andriamanitra mantsy izy hoe andeha ve zay? Fa ohatrany efa mety ny info ohatrany efa mety daholo niketrika logiquement resy reo. De nefa tena nitotony. Fa kaikay tsy nisy fomba an'Andriamanitra zareo satria nisy fahotana tao, nisy akana tao, nisy olona naka zavatra tsy nety nanao ny zavatra tsy nakatoa an'Andriamanitra tao de tsy nomba azy reo Andriamanitra. Itenenana amintsika hoe Andriamanitra ny ravako ny tompony ady. Ary mila mitoetra tsara amin'izay mihitsy tsika sena hoe ninona tokoa évolution en teknôlôjia rehetrarehetra de mila tsy adinao tsika
fa velona ny Andriamanitrantsika, velona ary izy no tompony adina, izy no miteny ny teny farany amin'ny situation rehetrarehetra ary ny tedaviny amintsika dia hino an'izay. Any amin'ny Samuela voalohany 7:10 izy milaza an'izay hoe an Jehova ny ady. Ary ianao no fidiny anana privilège hifandray aminy ho zanak'le général amin'le mpiantafika. Ao amin'ny Hébreu 1:17 dia nambara mazava ny nahatonga ny elemanda ny Jeriko io hoe ho rava nge nampirodana an'io dia finoana no nampirodana ny mandan'ny Jeriko rehefa nodidinina 7 jours afotoana. Fampatsivoko anao tsara mantsy ilay teny any amin'ny Zakaria 4:4-5, ilay tenin'Andriamanitra miteny hoe tsy amikery na ampatanjahana fa amfanahako ho Jehova tompony maro. Mila tsy adinotsika izany. Misy valeur, misy fisainana mila tafapetraka amintsika tsara dia miditra tsika mifandray amin'io io isan-karazany. Miantoka ny fandresena mantsy ravako ny fankatoavana an'Andriamanitra. Raha jerentsika ny Josoa 7 resy be mihitsy ry Josoa, ao amin'ny Josoa 9 niverina tamin'Andriamanitra Josoa dia omen'Andriamanitra directive. Verset 18 Andriamanitra miteny an'i Josoa hoe atondroy any ny lefona izay eo an-tananao, fa atolotra eo an-tananao ay. Dia natondro ny Josoa ny tanany, natondro ny Josoa ny tanàna ny lefona izay teny an-tanany. Eo amin'ny verset 26 nahitantsika hoe ary Josoa tsy nampihemotra ny tanany izay nanondro tamin'ny lefona mandra-pandringana ny mponina rehetra tao ay. Ohatra mipozin'le Mosesy sy ry Arona sy Ora tery amin'ny tendrombohitra tamin'ny ady tamin'ny Amalekita, dia ohatr'izay koa stratégie izany ravako fa ahoana moa izany ny alalan'izany stratégie izany, fa le stratégie an'Andriamanitra nge manokana amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Izay le ilatsika sy ianao révélation izay ny fanan'Andriamanitra no mitondra an'izay aty anatitsika. Eniko Andriamanitra io miteny amiko, io Andriamanitra io miteny amintsika, ary izay le fanamasina izay miteny amintsika. Zavatra tena mampiavaka goavana be ny fiainana kristianina amin'ny fiainana tsotra ny olombelona tsotra dia izay révélation an'Andriamanitra izay, fanambaran'Andriamanitra. Mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika dia hentsika hoe miteny amintsika Andriamanitra dia ankatoavintsika. Fifandraisana velona nge, fifandraisana relation vivante et une relation de confiance, izay le fiainana miaraka amin'Andriamanitra izay. Aleo patsivoko anao reto texte kely amin'ny Jérémie 7:10 reto. Verset 5 et 6 dia milaza tsara ny tenin'Andriamanitra, izao lazain'i Jehova: ho voahozina izay olona matoky olona sy manao nofo sandriny, ka miala amin'ny Jehova ny fony. Fa ho tahaka ny olona mahantra any an-tany ay izy, ka tsy mba hahita na dia avy aza ny soa, fa honina amin'ny tany karakaina any anefitra dia any amin'ny tany sira izay tsy honenana. Fa ianonao kosa ny toyany ao amin'ny verset 7 et 8: ho tahina izay olona matoky an Jehova, dia izay manana an Jehova ho tokony. Fa ho toy ny azo amboleny amoron-drano izy izay mamaky eo anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra, na dia avy aza ny ainandro sady ho maitso ny ravina ka tsy hanahy izy, na dia miantona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famohany. Ny dikan-drahavako voahozontsika ninona zavatra afaka ohatran'Andriamanitra, na iza olona afaka ohatran'Andriamanitra ametrahantsika ny tokintsika. Fa Andriamanitra ihany no tian'Andriamanitra ametrahantsika azy. Fa jerenao ane ho tahina izay olona matoky an Jehova, tsy mitsahatra ny famohany. Eritrereto ane zao hoe inona ny korotana iseho raha ohatra ka misy manao piratage ny data center ny intelligence artificielle eto ambonin'ny tany. Lozany! Fa zao ho an'ny olona matoky an'Andriamanitra, rehefa apetrakintsika andeha ataoko hoe misy hiérarchie tsara le izy raha avako.
hitantsika faraparany eo zay hoe fitaovana tsara tarehy io IA io fa tsy afaka apetrakitsika hilahatra amin'ny fanamasina mihitsy fa eo ambony lavitra be ny fanamasina, eo ambony lavitra be. De rehefa na inona mety ho fidonany zavatra eto ambonin'ny tany, fantatritsika fa tsy ao mitokytsika, fantatritsika fa ilay guide parfait atsika ao tsara foana. De ndika tsy mitsahatra ny famoatsika. Hoy tsara ny Salamy 112 verset 7 hoe tsy manaiandry loza izy tafatoetra matoky an Jehovah ny fony. Zay ange le fifandraisantsika velona amin'Andriamanitra sady fifandraisana feno toky, feno fifampitokisana, feno toky. De ndikany ina mila ataotsika andao kolokoloina zay fifandraisantsika amin'Andriamanitra zay, kolokoloina. Jaona 7 verset 36 milazany amin'ilay fanamasina ndraisintsika zay mino aho Jesosy de isono ny rano velona amin'ny bohiboky ao akibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Ny fanamasina zay ndika mila conscience tonga saina amin'ny fotoana rehetra hoe ay moa Andriamanitra velona, olona tsy hoe olombelona ohatrana ny tiako tenenanao amin'izany olona fa personne manana fihetseham-po, manana zay ange ny fanamasina aty anatitsika. Tena mila ifandraisantsika satria présence divine vivante. Joba 2:20 miteny amintsika tsara. Anjeny 1:20 hainao mifankazara amin'ny tsitoa ianao de iadana. Izany no ahatongavany soa aminao. Ny ahatongavany soa amintsika. Tian'Andriamanitra tsika, zany antony tenenany atsika hoe afaka miantso azy hoe abaray eo. Satria te izy an'izay fifandraisan'izay. Fifandraisana entre père et fils. Ohatran'izay mifankazatra amin'ny tsitotsika de izay ny ahatongavany soa amintsika. Ohatrany ahoana zany ny ampiasantsika n'ity IA ty. Andao raisintsika outil, fitaovana hampandroso ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ilay izy. Fitaovana hampandroso ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fa tsy hanolo ny toerany fanamasina eo amin'ny fiainantsika. 1 Corinthiens 6:12 Korintiana 1:9-12 hoy Paolo miteny hoe ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy de ary-masoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa za tsy mety andevozin-javatra na inona. Ohatrany ahoana zany ny prinsipa atsika. Ny prinsipa atsika de zao: tsy misy zavatra ametrahantsika ny fitokisantsika feno afa-tsy ao amin'Andriamanitra sy ny taridala ny fanahiny ao anatin'ny teniny. Averiko aminao ndray mandeha zay fa mabelobe. Tsy misy zavatra, tsy misy ametrahantsika ny fitokisantsika feno afa-tsy ny ao amin'Andriamanitra sy ny taridala ny fanahiny ao anatin'ny teniny. Misaina tsara zany tsika devant une situation anankiray. Aiza ny ametrahantsika ny tokintsika? Mampiritreritra tsika tsara. Rehefa avy eo misy question tiako amenanao, isainanao tsara fa milaza tsara moa ny tompontsika efa anteneniko anao teo Kolosiana 2:2 io hoe i Kristy no iafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. De tian'Andriamanitra tsika hifantoka any amin'ny Kristy, hitady angetaeta vao misy situation fantatrao moa hoe isaky misy zavatra midona, isaky misy difficulté, isaky misy question be baraingo anaty lohanao. Ny tian'Andriamanitra voalohany tsy ny hitapenao ny Google na hitape chat GPT nao, hitape copilote tsika, hitape Hello Bible tsika. Tsy zay ny voalohany dravako. Tsara tarehy, nao fa resatsika zay rehefa avy eo hoe ahoana zany ny reny IA mitondra antsika amin'ny tenin'Andriamanitra ireny. Fa ny tian'Andriamanitra voalohany tsy ny fitaovanao, tsy ny fitaovanao hoe alaiko aingana ny telefonako, alaiko aingana. Fa alainao aingana izy, ao anatinao nge izy.
izy ny tian'Andriamanitra hiantefatsika voalohany, de ametrahantsika amin'ny fitokisantsika. Après afaka mampiasa zavatra tsika hoe ampisokatra atsika, fa ny voalohany aloha izy Andriamanitra. Ny fanamasina ary sany intelligence artificielle ny mitokisantsika senao ty. Aiza mifandrika ravako, aiza mifandrika. Ny fandrika ao atsika de ity. Hitanao rehefa tsy ampy fianarana ny tenin'Andriamanitra tsika. Le hoe tsy ampy fianarana ny tenin'Andriamanitra, tsika senao mihitsy no mianatra. Rehefa zatra fahanana foana tsika. Azotsika tsara raha ohatra olona mbola kely le olona, ataontsika hoe moins de 4 ans, moins de 2 ans le zaza, moins de 2 ans ary fahanana normal zany tse. Fa eritreretinao hoe misy olon-dehibe olon-dehibe 70 taona tsy mety nihinan-kanina le izy fa niandry ny mamany hoe fa magnino ianao tsy nihinan-kanina? Ka za tsisy mamana. De hoy aminao hoe problème zany kone. Fa mila mamatena le olona mihinana. De saintsika senao tsara ary. Oviana zao enao ty no namahatena tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tiako ambara hoe enao tsy miainga avy hatrany ny commentaire, tsy miainga avy hatrany ny hello Bible sy ny sisa, fa enao aloha mamaky ny tenin'Andriamanitra. Rehefa itsika senao tsy ampy fianarana ny tenin'Andriamanitra io de lazaiko anao fa misisika amin'ny devoly, hapiditra aminao izay ko enao miaino de zay fahanananao de mety dôly zay fahanananao, ko tsy hainao tsara ange. Fa satria révélation an'Andriamanitra ao anatinao le tenin'Andriamanitra, le fahamarinan'le tenin'Andriamanitra. Bref, enao mihitsy mila mianatra. Rehefa tsy ampy vavaka tsika, tsy ampy andeha tsy ataoko fotsiny hoe tsy ampy vavaka satria manjary eritreretinao hoe fa mivavaka adiny firy ankeritina mety, sa hoe mivavaka inona le tonony, le vavaka nampianarin'ny tompo 7 fois. Tsy zay ny ataontsika hitenena anazy, tsy ampy fiainam-bavaka. Satria mivavaka ange fiainany, respiration atsika. Rehefa tsy ampy fiainam-bavaka, zany hoe ao anatin'ny eritreritra ao ny eritreritra ao mihitsy lasa vavaka. Miresaka amin'Andriamanitra ianao. Fa raha ohatra ka avy hatrany ao anatinao ao misy zavatra de andeha antany any ia aloha ao anatin'le zavatra. Ovonge tandremy fa sao de misy nuance kely de lasa ia ny ivavahantsika se. Satria anteratsika fa tsy mitodika any amin'ny tompontsika. Tonga ny antsika de tantaraintsika de manao ohatr'izao ny filinako de ohatr'izao. Efa tantarainao tamin'ny tompo manokana. Sao de tsy ampy ny fiainam-bavakantsika, fandrika ao atsika. Mazana ny fandrika ihany koa anatin'io rehefa tereny fotoantsika senao. De tsy ka ohatrany hoe mandeha nomana toriteny ohatra, manao 10 minitra sekolela de tena problema be fa tena efa miraika amby folo sasany alina andro sabotsy ny andro andikany iaho mba meo kely aloha tonga de resakanina le texte de meo tantarana ankizy teneniko anao mihitsy fa tenenio dôly ange fa tonga de omeny anao mihitsy le izy rehetrarehetra. Fa ianao ve mino zany hoe tena fanamasina zany? Mety tena ianao hoe ka le izy nge tia nefa hitako ambavaka aloha fa hoy aminao hoe tsy fomba fiasa matotra zany fa mety andaitra. Fa tena probable be koa ho ararotiny devoly. Satria terany fotoantsika de stressé de tsy afaka misafidy tsara fa le nofontsika ty anatintsika no mandeha de tsy maheno tsara hoe Jesosy fa inona ny tianao ambara amin'le ankizy kely rapitso, fa inona ny toriteny tokony atao, fa ahoana. Ndraindray koa te hitovy aman'olona de ohatrany hoe te araka train be da be de mampiasa IA be. Andraso aloha teneniko anao tsara fa tsy midika mihitsy zany zavatra teneniko zany hoe aza mampiasa IA mihitsy ianao. Za tena mampiasa mihitsy. Fa hitenenako aminao hoe misy fandrika be ao anatiny. Misy fandrika ka mila lanjalanjaitsika. Tsy hoe zany zay ho tia etaona eo ampelatanantsika. Mety hoe neutre ange io nga ratsy. Zay neutralité an'izay mihitsy.
fandrika be izay neutralité an'izay. Satria mahatonga antsika tsy manana an'le fo miambina tsara. Dao aza vela ho voafandrika ianao hoe slide antsika farany. Hitanenako aminao hoe misy fanontaniana vitsivitsy reto izay andao hanampy atsika mba handanjalanja ny fampiasantsika ny teknôlôjia. Mety tsy resaka IA ihany, mampiasa Facebook ianao, manao TikTok ianao, manao Insta ianao, zay teknôlôjia rehetra eo rangaha, fa mety ny fiainana rehetra mihitsy. Tsy avelantsika ho voafandrika tsika. Apetrao ny fanontaniana, io zavatra io ve manampy hanana fiainam-bavaka bebe kokoa? Raha ohatra ka zay le izy, indikany enao mihitsy le fiainam-bavaka manana an'izay, manana moment de qualité miaraka amin'izay saosy ianao. Manampy anao azo an'izany le izy. Vas-y fonce, alefaso. Manampy anao ve ahafantatra bebe kokoa an'Andriamanitra sy ny teniny le izy? Ampiasao. Manampy anao ahafantatra bebe kokoa an'Andriamanitra sy ny teniny. Dia afaka ampiasainao. Ao anatiny koa nefa, sainy tsara. Aiza moa zany ianao tiany miantoraka voalohany rehefa misy zava manahirana anao? Apetrao hatrany izay fanontaniana izay. Aiza ianao no miantoraka voalohany rehefa misy zava manahirana anao? Amin'ny IA ve? Andao hifona amin'ny tompo raha zay ny ataotsika. Fa naka-toerany fanamasina zay le izy tamin'ny fiainantsika. Ny fanontaniana apetrakintsika ihany koa, inona no mitondra antoka aty anatintsika? Afaka saintsika tsara hoe rehefa manana connexion ve za? Dia en sécurité ohatrany hoe milamina tia ny telefonako tia tanako tia, ok. Ohatrany hoe milamina satria ao daholo ny zavatra rehetra. Zany ve no mampilamina ny sainao? Zany ve no mitondra antoka amin'ny fiainanao? So dia lasa sampy amin'ny fiainanao ilay izy. Inona no mitondra assurance any anatinao any? Ary mampandroso ny fatokianao an'Andriamanitra ve io zavatra ataonao io? Mampandroso ny fatokianao an'Andriamanitra ve le izy? Rehefa reny question yes and no, oui ou non lazaintsika reny raha oui le izy dia oui aminao hoe ndao ary mandeha ny saina maitso, afaka ataotsika le izy. Raha ohatra ka mampisalasala, ary raha ohatra ka tena hoe totrany tsy mampandroso, ohatrany tsy manampy sahy tsy mikasika le izy aloha, ratsy amin'ny fotoana mahatonga anao mifahamatorana, afaka mandanjalanja tsara. Eo raha avako le tena fototra ao anatin'ilay izy hoe mitondra antsika hatoky an'izy ary matoky an'Andriamanitra sa matoky an'ilay zavatra, ilay fampiasantsika an'io, ampiasaintsika io. Ny zavatra farany teneniko anao dia ity ampoantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ampoantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsaronao zay tenin'ny Paoly zay eo amin'ny Korintiana 2:12. Ampoanao ny fahasoavako. Hitanao amin'ireny ny fotoanany ohatrany hoe misy zavatra tsy ampy ny fiainantsika, misy zavatra ohatry negatif amin'ny fiainantsika, tsy arak'izay eritreretintsika. Fantatrao moa fa amin'ireny mihitsy ny tian'Andriamanitra anatanjahana ny finoanao mba hahitanao ny hatsaran'Andriamanitra. Ampoanao ny fahasoavako ny tompo fanieriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Dia hoy Paoly hoe maika sitrako ny reare amin'ny fahalemeko mba hitoerany herin'i Kristy amiko, koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana noho ny amin'ny Kristy, fa ny fahalemeko ny fahatanjahako. Ao anatin'ny fahalementsika sy ianao no hisehony herin'Andriamanitra, tsy hita zany raha tsy any amin'ny finoana. Dia ny tompony miasa ao anatin'ny fiainanao ahafahanao mandanjalanja tsara ny finoana
sy ny fisainana, ny finoana sy ny raisonnement, fa finoana no andehanantsika, matoky any tompontsika fa ampo antsika ny fahasoavany. Dao ivavakintsika aloha, ivavakintsika. Andriamanitra ray, misaotra anao izahay ny amin'ny teninao, mampianatra anay handanjalanja, hisaina tokoa hoe aiza ny tokonay no mipetraka. Oui, rehefa nandray anao zay dia aty anatinay ny fanahinao, mifona aminao zay tompo fa misy fotoana ohatrany hoe raisinay mandeha ho azy na poraki fotsiny zany, dia lasa tsy misaina tsara zay hoe fa aiza tsara moa zany tokonay zany. Mifona aminao zay tompo fa rehefa dinihana misy fotoana tena zavatra eto ambonin'ny tany, ny fahalalana zay tena mivoatra sy mandeha lalina be eto ambonin'ny tany eto ty, no indraindray na matetika ianteranay. Ifonanay aminao raha ohatra ka diso fahendreny zahay, raha ohatra ka ny fahendren'ny olombelona no fahendreny zao tontolo zao no raisinay ho standard amin'ny fiainanay. Andriamanitra ampio tsara mihitsy zay, tena hoe ampio be mihitsy ay andanjalanja, atraizany ampiasanay an'io intelligence artificielle io mba tsy hanimba ny fifandraisantsika, mba hahatonga ny hoe ny fanahinao hatrany no mitarika anay, fa tsy ny filinina anay izay mety hoe baikoa ny zavatra manodidina anay. Miasa feno anatinay tompo, azafao ny aty anatinay ty, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amen.